Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Indray andro tao an-dakilasy dia resy tory teo ambony W ity tovolahy kely antsoina hoe Naivosolo. Nanomboka teo anefa dia voatsikaritringapana be fa lasa patory an-dakilasy ity zazalahy kely ity. Indray andro dia tena velom-panontaniana ny amin'ny antony mahatonga ity toromaso lava ny Naivosolo ity, ilay ramose-mpampianatra ka nanontany hoe ono ary Naivosolo. Sady somary nanao feo manambitamby ramose. Fa maninona se no lasa matory lava ato an-dakilasy ary hitako tena mihamalaina zany mihitsy. Tsotra dia tsotra ny namaliny Naivosolo any ramose nanao hoe tena voky loatra tompoko. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, lesona lehibe no azontsika raisina avy amin'izany tantara izany. Raha mihinana ka mihinana ary voky dia voky ny tenin'Andriamanitra isika, nefa tsy mba mizara izany amin'ny hafa dia hiteraka fahalainana sy toromaso ara-panao antsika ny fananana izany fahamarinana tsy zaraina ho an'ny hafa izany. Ilayntsika arak'izany ny mitory sy mizara ny filazantsara an'Andriamanitra izay fanoraisitsika ka iorenantsika. Arak'izay voalaza ao amin'ny Timoty 2:2 manao hoe mahasotoa manolotra ny tenanareo amin'Andriamanitra olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Amen. Antokopihira lova miampita Fire
Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Fifaliana ho an'ny ekipan'ny AWR trano miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Iaraka eto indray sika mandritra minitra vitsivitsy koa dia manasanao ankafy ny fiainona. Asana efa renao fa tena misy tokoa ny rano miandronao amin'ny vatana. Hany ka lasa mivontovonto izay ny vatana. Antondray mety hatonga izany ny fiainan'ny famokarana amany. Mety honoro sakafo be proteina azo avy amin'ny biby sy tavy avy amin'ny biby ho antsika no antony ka mahatonga ny voa ho lasa kamo iasa. Rehefa miena nefa ny famokarany amany, ny famokarany voa zany, dia lasa ny anatin'ireo selany amin'ny vatana ireo loto tokony hanaraka ny amany ka dia miteraka fivitosana eo amin'ny vatantsika izany. Tonga ilay fiandronany rano. Noho izany dia tena ilaina indrindra ny mihinana isan'andro ireo sakafo mampivalan-drano satria manampy betsaka ny voa amin'ny asany mantsy ny sakafo mampivalan-drano sady mampitombo ny famokarany amany ihany koa ka dia manala ireo rano miandrona be loatra anatin'ny vatana. Tsy izay ihany fa manadio rà amin'ny famonoana ireo pozina ary indrindra manampy amin'ny fampihenana ny lanjan'ny vatana ho an'ireo maniry endanja, izany hoe ho an'ireo izay nahazoazo be ny fihinanana sakafo mampivalan-drano. Inona avy ireo sakafo mampivalan-drano azo hohanina? Eo ny artichaut, ny céleri, ny aubergine, ny chou-fleur, ny asperge, ny paoma, ny haricot vert, ny paiso, ny voatango, ny pibasy, ny poara, ny pastèque ary ny voaloboka. Tena betsaka tokoa izy ireo, azonao isafidianana tsara, azo hohanina amin'ny fotoana izay mampisy azy tsara. Fa ankoatran'izay dia nanolotra ranom-boankazo manampy ny voa hiasa tsara ihany koa Dr Pamplona. Inona izany ranom-boankazo izany? Karoty antonony enina ka eo amin'ny 80 grama eo ny lanjan'ny karoty iray. Concombre iray eo amin'ny 200 grama eo ny lanjan'ilay concombre iray. Tahona céleri antonony 3 ka eo amin'ny 70 grama eo ny tahony anankiray. Tahona persila madinika 10 eo amin'ny 1 grama eo ny tahony anankiray. Ary ranona voasary makirana 4 ny sotro, ranona citron 4 ny sotro, ka ny iray sotro dia manana fatra eo amin'ny 5 mililitatra eo. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ilay ranom-boankazo izay manampy ny voa hiasa tsara. Karoty 9 ka eo amin'ny 80 grama eo ny iray, izany hoe 80 grama ampitomboana 9 zany ny fatran'ny karoty. Concombre iray eo amin'ny 200 grama eo.
tahona selery antoniny 3, eo amin'ny 40 grama eo ny fatran'ilay tahona selery, izany hoe 40 grama ampitomboana 3 zany. Tahona persila madinika 10, ka 1 grama eo ny iray, izany hoe 10 grama zany ny fitambaran'ilay persila. Ary ranona voasary makirana na ranona citron 4 ny sotro, ka ny iray sotro dia eo amin'ny 500 mililitatra eo, zany hoe 80 mililitatra zany ny fatran'ny ranona voasary makirana ilaina amin'ity ranom-boankazo ity. Ahoana no fomba fikarakarana azy? Tena tsotra, tahaka ireo ranom-boankazo atoro isaky ny fandaharana eto. Potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra ankoatra ny ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara, zay vao araraka ilay ranona voasary makirana. Zay fotsiny dia vita. Afaka asiana siramamy raha zay ny tiana, fa ny tena tsara dia ilay antsoina hoe stevia, zay ny tena mahasoa. Averiko ilay fomba fikarakarana teo, potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra ankoatra n'ilay ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara dia zay vao araraka ny ranona voasary makirana, dia vita ilay ranom-boankazo. Io fatra izay noresahana taminao teo io dia mahavita fatra 2 amin'ny 1/2 litatra, zany hoe mahavita atsasa litatra zany izy io. Ka dia anjaranao zany ny manao ny habeany arak'izay mety aminao. Zava-dehibe indrindra ny fampihenana, na raha azo atao dia fadiana mihitsy ny mihinana sakafo be proteina sy tavy avy amin'ny biby, fa kosa mampitombo ny fihinanana ireo sakafo mampivalan-drano izay nitany saina teo sy ny ranom-boankazo, mba ho fisorohana indrindra ny fiandronan-drano ao amin'ny vatantenantsika. Karakarao tsara ny fahasalamana, fa tena harena izy io. Dia hatreo indray aloha ny fiarahantsika, Jedidia sy Zoanitra noho ny farimbona na totosa ny fandaharana ara-pahasalamana, samy makosany teo amin'ny lafiny teknika, dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ry mpiano malala, ny tenanay pastora Razafy Nason Gilbert dia miangavy antsika rehetra mba hiaraka anitry tena eo ny loza izay fiandrianan'Andriamanitra hivavaka isika. Tompoandriamanitra, misaotra midera mankalazanao zahay, fa ianao ny loharano ny zava-tsoa rehetra. Ianao no manomenay aina sy fofinaina. Ianao no manomenay tompom-pahavelomana. Ianao no antom-piainanay, antom-pivelomanay, antom-pietsehanay. Indrindra ianao no manome anay ny fahamarinana rehetra eo amin'ny famitana an'ity fitoriana ny filazantsara ity, indrindra ny ekenakio ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy. Koa mamindra fo mamelay eloka noho ny amin'ny rasoan'i Kristy izay latsaka amin'ny azy fijaliana, dio zay ho afapao tany, sasao zay ho afakeloka engany ho amarinao zahay, ampiakanjo anay ny akanjo-pahamarinan'i Kristy, ary tanterao aminay ny teny fikasana, dia ny azo hery anay ny amin'ny iratsahany fanamasina aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiano malala, fa be dia be ny zavatra nyresahantsika tetony amin'ny atao leadership na ny fomba fitariana, indrindra ny fomba fitarian'i Jesosy, izay tokony hoentintsika manatanteraka izao fitariana ny voakan'Andriamanitra, miala avy eo amin'ny faharatsiana mba handray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy.
manomana zany vaoaka n'Andriamanitra izany ho amin'ny fahataperan'izao tontolo izao ho amin'ny fiviany Kristy fandroany eo amin'ny raolanitra. Raha fikintsika fotsiny dia hoe Jesosy Kristy dia tsy tonga mba ho tompoina fa tonga hanompo. Jesosy Kristy dia tonga hitady sy hamonjy ny very. Mifono zavatra be lehibe izany zavatra roa izany. Ary tiako raha toa ka ekenao ny fanamasina hiasa aminao, hiasa amin'ny fomba tsy misy hevitra mibahana miloha ao anatsika eo, mba aneketsika hanana ny fanahy ny fanompona ary anana ilay teo-tsaina hitady sy hamonjy ny very. Jesosy Kristy dia niteny ihany keo Mateo 20:7-20 raha vakitsika ataotsika tsinjiry hatramin'ny 7:20 azy dia efa nomena ny fahefanarehitra ny an-dandra sy ety an-tany. Koa mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ary mampianara azy hitandrina izay rehetra nodiko anareo, fa indro raha omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Mandeha manao mpianatra. Io zany no somary ijanonantsika kely amin'izao fandarana izao, manao mpianatra. Raha ity resaka hoe manao mpianatra ity dia manao olona iray mpanaraka an' Jesosy. Matetes amin'ny teny Grika. Zany hoe mpanaraka an' Jesosy. Mpianatra Jesosy, mpino an' Jesosy. Izy io dia miverina 900 farafahakeliny ao amin'ny filazantsara sy ao amin'ny bokin'ny Asina Apôstôly. Ny filazantsara sy ny bokin'ny Asina Apôstôly moa no maneho ny famitenana ny asan'i Jesosy sy ny asan'ny fanahy masina izay fanampanantenay ny raha teo. Miverimberina 900 farafahakeliny, zany hoe matetes, na hoe mampianatra izany. Misy fahasamihafana lehibe ny amin'ny mampianatra Jesosy sy ny amin'ny hoe maha-piangona fotsiny tsotro zao, mambory ny fiangonana fotsiny tsotro zao, kristianina fotsiny tsotro zao. Ny tena mpianatra Jesosy dia olona teraka indray. Teraka avy any ambony, amin'izao toko 7:7, teraka avy any ambony. Jesosy no niteny an'io. Raha tsy ateraka avy any ambony tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantatro vitanao am-piangonana raha ohatra tsy nateraka avy any ambony ianao. Dia ohatrany hoe mifaly fotsiny fa dia tsara loko ilay fiangonana, dia misy pilipitra tsara tare, dia misy W tsara tare, dia misy oroka mafinaritra, dia indro fa ny dekona tsara ireny fitafiana, mambo ny korala manao akanjo mafinaritra. Izay fotsiny mety ho hitanao raha tsy teraka avy any ambony ianao. Fa raha teraka avy any ambony ianao, raha tena mpianatra marina ianao, dia mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny foto-kevitry ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanahy ny fanompona. Raha ty ahy ianareo hitandrina ny didiko mahita izany baikon' Jesosy, izany fanariana lalo amin'i Jesosy izany, ary mahita n'izany atao hoe fitadiavana sy ho famonjena ny very izany. Ny tena mpianatra Jesosy zany dia nateraka avy any ambony. Ilay natura pécheresse na ilay mampanota azy dia tiany mihitsy mba hiova ahatonga azy ho participant de la nature divine, mba ho piray fomba amin'Andriamanitra. Izany hoe nateraka avy any ambony. Dia nazavain'i Jesosy eo amin'izao toko 7:5, raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy ianareo tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantatro hoe dia tavela fotsiny eo am-piangonana ve? Dia tavela fotsiny amin'izay fisehoana ivelana izay ve? Ohatra ny variana fotsiny amin'ny fety-pivavahana ve? Fa tsy tafiditra ao anatin'ilay fanjakan'ny fanetretena, ilay fanjakan'ny rivo-piaina ny fitadiavana ny very sy famonjena ny very, araka nefa hitantsika teto, izay tokony ho latsa-pakalala ao amin'ny mpitarika tsirairay avy, ao amin'ny tsirairay avy raha tena lasa mpianatra Kristy izy. Izany no nateraky ny rano sy ny fanahy. Rano, io moa dia azavain'i Jesosy hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloha no Marka 9:20, ateraky ny rano atao batisa. Ary amin'ny Asina Apôstôly toko 2:7 dia mazava tsara hoe mibeba ianareo arao ka samy atao batisa. Ary Jesosy la niteny ilay Marka 9:20 dia hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Ny olona izay maniry ho atao batisa izany dia ny olona tena mpianatra nino mino an' Jesosy. Mba tena mino an' Jesosy ve isika? Mba tena mino, mba tena makatò, mba tena tia, ary mba tena mifikitra amin' Jesosy ve isika?
Ary tena mibebaka ve sika mibeba inareo areo ka somety ho batisa sy n'apôstôly toko 2:9-10. Ny tena mpianatra dia nibebaka marina. Efa ndresantsika teto Zakaiosy, nibebaka marina. Ny atao hoe fibebahana marina dia ny fiverena tanteraka indray eo amin'Andriamanitra. Hiala amin'ny lalana tsy izy teo aloha fa hiverina amin'ny lalana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa jereo ny fiainan'ny Zakaiosy, tsy maintsy manonitra ny fahotana vitanao anao. Indro netsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Ary misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Tsy misy fibebahana zany ka tsy arana fanonerana ny fahotana zay nataonao. Rotra nangalatra ianao, atero ny zavatra nangalarinao. Zany natao hoe fibebahana marina. Fa tsy hoe zazany tsy angalatra itsony fa tena mba tena natorotoro ny foko mihitsy ny toroteny iny tsy angalatra itsony fa atero daholo zay rehetra nangalarinao. Raha ohatra mpandainga be ianao dia onery ny zavatra izay nambaranao hatramin'izay ka lainga fotsiny fa lazao ny marina. Ivereno tsirairay reny ny olona rehetra reny ary lazao ny marina. Raha toa ka mpijangajanga ianao, tokony avotanao ireo olona izay nijangajanganao, oneranao ny fahotana izay nataonao. Izany natao hoe fibebahana marina. Raha toa ka tsy namerina ny apafolo ny araka ny tena fahamarinana ianao, ataovy ndray ny adimarika rehetra sy ny koty rehetra dia onero avokoa zay efa tsy narotsaka hatramin'izay. Raha toa ka misy zavatra zay tokony onerana nefa tsy oneranao, nefa ianao mibebaka, tsy tena mpianatra marina ianao. Ka ny tena mpianatra marina zany dia mino sy mibebaka ary atao batisa ateraka avy any ambony. Ireo mpianatra marina ihany koa dia ny olona izay manolo tena tanteraka hanaraka an' Jesosy ampinoana. Hanaraka an' Jesosy ampinoana, amin'ny finoana fa tsy amin'ny fitadiavana tombontsoa ho an'ny tena. Tsy noho ny fitadiavana zavatra ara-materialy ho an'ny tena. Fa Jesosy arahana ampinoana, ny finoana izany no mivaivay, izany no miredareda. Hebreo 1:20. Ity mba tikany mba manoritrotra amintsika amin'ity Hebreo 1:20 ity. Fa rehefa mba mamaky an'izany Hebreo 1:20 izany isika dia misy zavatra mampahery atsika eo. Tsy sanatry ny vavaladina elo hoe aporisika atsika anao ratsy fa mampahery atsika. Reo olony finoana rehetra reo anie, mba jereo anie ry Jakoba, ina moa ny fahotana zay tsy efa nataony Jakoba. Mba jereo anie reo olony finoana ihany koa izay hitatsika ao amin'ny ry Davida. Ina moa ny fahotana zay efa tsy nataony Davida. Jereo anie iry Samsona ry Jefta, olony finoana. I Samsona indrindrindrindra ina moa zavatra ratsy zay efa tsy nataony. Kanefa noho ny finoana an' Jesosy dia mibebaka izy. Eto ny tsy tokony akivy atsika mihitsy, fa azo atao mihitsy ny mibebaka ary manonitra ny fahotana zay nataontsika. Ina moa zavatra tsy natao Samsona? Inona ny zavatra tsy natao Samsona? Nijangajanga tamin'ny Delila, tamin'ilay vehivavy Taretimna, nanohitohitra ny ray aman-dreny, naniratsira ny ray aman-dreny ry tanora malala. Samsona dia nanao an'izany nefa mbola anisan'ny voakilasy eo amin'ny olony finoana satria nibebaka. Miantso ny tanora rehetra mba hibebaka, eky ny fahotany amin'ity resaka fitiavana ity. Latsaka tamin'izany Samsona ary zany natonga azy no gadraina ary nipoahana ny voamasony. Eo ny tokony hitandremany tanora satria fitiavana io dia tena zavatra masina eo anatren'Andriamanitra, nefa fitaovana ampiasain'ny Satana koa anapotehana atsika. So ihany fa nibebaka Samsona. Azao ny fotoana zay tokony hibebahan'ny tanora raha tena hoe te ho mpianatra Kristy marina tokoa. Ka ny tena mpianatra Kristy dia mino an'i Kristy, olony finoana. Na dia eo aza ny fahalemeny ry Abrahama, na dia eo aza ny fahalemeny ry Davida, nangalatra ny vadiny Oria ary nanao hafetsena politika ratsy mihitsy namonoana ny Oria, dia nibebaka izy amin'ny Salamo 1:50. Ary izy amin'ny Salamo 2:3 hoe sambatra zay voavela ny elony ary voasatra ny fahotana, sambatra zay tsy sain'i Jehova elo ka tsy misy fetaka ny fanahiny. Fotoana fibebahana izao, fotoana zay tokony anaketsika ho tena mpianatra Kristy marina izao. Tena mpianatra Kristy ihany koa dia indro fa olona amin'ny fony manontolo dia miraikitra amin'ny asan'ny fiangonana. Anjarantsika ny mandiny tena, manahoana ny hafanampotsika eo amin'ny asan'ny fiangonana? Manahoana ny fitiavantsika ny vatantenan'ny Kristy io? Kristy ny lohan'izany fiangonana izany. Ny tena mpianatra dia manolo tena tanteraka eo amin'ny asan'ny fiangonana. Manana ny fahalemeko amin'izany manana ny fahalemenao amin'izany ianao. Na iray dia mialatsintsika tsy manam-potoana.
kanefa mila miova ho tena mpianatry Kristy isika satria ho zay mandehana ataovy mpiangona tsy zay nena ataon' Jesosy eo Mateo 20:9 fa mandehana ozy ataovy mpianatra ka mila miova tanteraka. Ny mpianatra ihany ko ny mpianatry Kristy dia tia fifankatiavana, tia firaisan-tsaina. Reo mpianatry Jesosy reo dia nanana toetra mifanipaka ohatran'ny valalakarona kanefa no volavolain' Jesosy amin'izay fifankatiavana izay. Le Jaona zanabaratra indrindrindrindra kanefa nanjary izy nanoratra epistily ny fitiavana. Reo epistily rehetra nisoratany dia zany epistily ny fitiavana izay ka ny tena mpianatra dia mifankaty. Mba manahoana isika ao mpiray fiangonanao, manahoana isika ao izay mpiray trano ao, manahoana ianareo mivady. Tena mpifankaty marina tokoa ve? Tena mifankaty marina tokoa ve? Aoka ho mpianatry Kristy mamolavola ho mpianatra ny mpitarika. Ary zany famolavolana ho mpianatra izany dia fitariana ny olona hifankaty tokoa. Ny tena mpianatra dia vonina tanteraka ny hanolotra ny zavatra rehetra eo amin'ny asan'Andriamanitra. Manolotra ny tsara indrindra. Maria Magdalena mitondra ny tavoangy alabastara misy menaka narda, zany mba fananany, zany ny tsara indrindra. Ary tsy rehefa maty Jesosy vao ramalala fa teo amin'ny fahavelomany no nanolorany an'izany. Ao amin'ny boky fitiavana mandresy moa dia misy resaka an'izay. Rehefa mbola velona ny zanakao ny ray aman-dreninao, ny havanao, ny olona mpiray fiangonana, eo izy ny tokony hosorana menaka manitra. Fa tsy rehefa maty vao hoe tsy ahy, i olona io dia zao ny vitany, zao ny vitany, efa maty. Zay vao hosorana menaka manitra. Ny boky fitiavana mandresy faminanena dia manizingizina fa eo amin'ny fahavelomany olona iray hosory menaka manitra izy. Tsy flaterie, tsy fandokatokavana na fanindraindrana fa izany filazana ny marina mba ho ren'ny sofiny izany fa tsy efa mitsarara be eo mivatapaty hoe tsy ahy, i olona io dia zao dia zao dia zao. Ka ny tena mpianatra dia sarandro Maria Magdalena manome ny tsara indrindra ho an'i Jesosy. Ny rariko dia mba ho tena mpianatry Kristy marina isika ary andalo amin'ireo zavatra rehetra nambara sy noizingizinina teo reo. Raha miveny enimpolo sy roanjato zany eo miboky ny filazantsara sy eo miboky ny asana apôstôly dia zava-dehibe. Ary raha niteny Jesosy hoe mandehana ataovy mpianatra fa tsy hoe ataovy mpiangona na ataovy mambora fotsiny na ataovy kristianina fotsiny fa ataovy mpianatra. Ny tena kristianina ane dia tena mpianatra Kristy e. Dia ireo zavatra rehetra nasongaditsika teo reo no zavatra tokony ho hita eo amin'ny fiainany. Izasy ianao ny rariko ho mpianatra marina. Iaraka hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra misaotra midera mankalazanao zahay satria ianao mihitsy no mamerimberina ao amin'ny teninao enimpolo sy roanjato fa zava-dehibe ny mampianatra. Mpianatry Kristy, mpino ny Kristy, mpanaraka ny Kristy ary ino fa manana ny toetsany Kristy amin'ny zavatra rehetra zay atao. Ampio zay ho tena mpianatra ao Jesosy malala ka anaradianao ary ho tian'ny fiangonana, hanompo ny fiangonana. Ampio zay hifankaty, iray saina, iray ina ary ampio zahay hanolotra ny tsara indrindra ho anao amin'ny naranao Jesosy no angatana izany. Amen. Ny androko, ny fiainako, nao lafa na fohy, omeko anao, atolotro anao. Miarenako, fananako, ny fitiavako, omeko anao, niasa ni tanako, ni heri ananako, atolotro anao iray, anompoko
reo avako sy namako iriko Jeso ompanomponao anarakanao anolotra ny fiainany eo antananao tsy alaminao na ino nanso ny asa ny tanako ny hery anarako atokako anao riray anompoko anao ny foko sy saiko eny antraminy aiko atokako anao riray anompoko anao ny asa ny tanako ny hery ananako atokako anao riray anompoko anao ny foko sy saiko eny antraminy aiko atokako anao riray anompoko anao atokako anao riray anompoko anao mahazofa endrena mahazofa alalàna fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina dia ankafaliana indray no ionana aminao mpiaino mbola tafahoana eto indray isika ka hoia hoe arahaba manao ny tsaroatsaroana arahaba manao ny soasoavina dia samotahin'ilay nahary ane isika rehetra dia ahita sosiny tsara mandrakariva miarabanao namana naritiana arak'izany dia manantitra ny arahaba nentiny namana lantoarymisa joely teo arak'ilay fitenenana hoe atao tahaka ny ravitrazo ny paha ihany ka na dia vitany teo aloha na intsy aza dia raha ny ataoriana vakona mba halamana tsara arak'izany dia hoy aho hoe finaritra tompoko lahy finaritra tompoko vavy hotojo ny soa e sy ny tsara ne ianao mpiaino izay ary no ela fa tsy ho lava resaka intsony isika fa milohany tena irosoana fandarana fianarana sy fanabiazana dia ndeha angatantsika namana lantoarymisa joely mba hitondram-bavaka an'ity fotoana izay iarahantsika ity fisaorana fino indray no atolotray anao ray-be fitiavana indrindra izay ny an-danitra noho ny tombon'androm-pahavelomana sy ny tompo-pofinainam-bola omenao anay ka mbola ahafahanay tafahoana eto enona dia tsapanay sy fantatray aza fa tsy mendrika izahay dia izany no ankatahanay famelan-keloka avy aminao no ny rahasoan'i Jesosy Kristy ka dia ho vita fihavanana aminao ny izahay na izahay mpikarakara ny fandarana na ireo mpiaino anay ihany koa dia indro ary apetraka eo ambany fijerinao indray eo ambany fitahianao ny fiainanay rehetra ko dia engany mba hidiranao an-tsehatra ny fiainanay tsirairay avy na ray olona mpiaino zany dia mba hivavy ny olana izay mianjady amin'izy ireo ary dia iaina eo ambany fitarianao mandrakariva ireo mpiaino ireo terozy ho anao mandrakariva koa izahay mandra-piverinao ny amin'irao ny lanitra Jesosy Kristy
ary dia olona hiara-mandova aminao la fiainana mandrakizay ane izahay rehetra. de tonoany zany vavaka izany noho ny anaran'ilay mpanalanana anay dia Jesosy Kristy. Amen. dia tolorana amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana mandrakariva ianao na manalanto ary misy Joely na mivavaka izay nentinao teo. Eny ary inandray no mahasaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio na manalanto ary misy Joely. Iresaka mikasika ilay didy 12 ray aman-dreny sy mipanabe isika. Ny didy 12 no horesantsika amin'izany ilay manao hoe aza mampiasa fomba fanabeazana mifototra amin'ny fananarana sy ny fanameloana amin'ny zaza. Aza mampiasa fomba fanabeazana mifototra amin'ny fananarana sy ny fanameloana amin'ny zaza. Famelohan'ny resantsika n'le didy 12 zay aloha namana lanto ary misy Joely zay didy 12 an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe namana dia mba afaka aza avainao kely ve misimisy kokoa makasika an'le hoe rôle na attribution na responsabilité sy ny mety ho fetraikany eo amin'ny tsy fanatanterahana azy araka ny lalàna. Fa misy mantsy ireo ray aman-dreny no mangataka ny fanampanazavana misimisy kokoa makasika an'ireo resaka ireo. Eny ary ko satria moa zany tsika amin'ny mahonjam-panabeazana antsika namana naritiana dia tsara tokoa manome fahafampo an'ireo mpiaino antsika. Indrindra araka ny filazanao dia hoe misy ny ray aman-dreny ny mpiaino mitaky ny fanampanazavana misimisy kokoa makasika ny rôle, ny attribution ary ny responsabilité. Araka izany ny rôle na ilay anjara asa voafaritra ataon'ny ray aman-dreny, ny attribution na ilay anjara raharaha efa voafaritra mialoha ary ilay responsabilité na ilay adidy sy andraikitry ny ray aman-dreny dia hetsika izay ataon'ny ray aman-dreny na hazony fahefana. Zany hoe ny lalàna ny manome fahefana ny ray aman-dreny, manome fahefana ny mpanabe amin'ny fanabeazana ny zanany zany na ny ankizy izay endraiketana. Izy ireo zany ilay rôle, ny attribution, ny responsabilité dia miteraka ny atao hoe mission na iraka na ansomanokana izay miteraka tanjona. Ny ray aman-dreny zany rehefa mahazo an'ireo dia misy mission na iraka ataony izay miteraka tanjona. Noho izany satria nomeny lalàna fahefana ny ray aman-dreny dia didiny lalàna koa zany izy ireo ametraka tanjona amin'ny zanany ary anana faharisihana ny amin'izany fanatrarana n'izany tanjona izany. Raha iresaka mission sika ohatra, ny mission any dada sy neny zany dia niteraka, dia manana attribution zany izy, dia ny amelona an'ireo zaza nateran'ireo, ny mamaly ny filany ara-batana, zany hoe ny sakafo, ny fanafody, ny fitafiana sy ny sisa. Eo koa le hoe mamolavola, mamolavola tsara ho mahery ho mahomby, zay le natsoina hoe concept de soi positif. Eo koa le hoe manitsy, miaro, manoro, mananatra, mampianatra. Dia inona koa mety ho fomba fisehoany ankoatran'izay namana lanto ary misy Joely. Araka izany ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ny ray aman-dreny zany no mampivondrona n'izany rehetrarehetra zany mba ametrahany tanjona anankiray. Dia ny tanjona anankiray izay tsy maintsy apetraka ny ray aman-dreny ao anatin'izany hoe rôle, attribution, responsabilité miteraka n'le mission dia ny ahatonga n'ilay zaza olombanina. Izay zany tsy maintsy adidina apetraky ny lalàna eo amin'ny ray aman-dreny. Rehefa hoe adidy dia misy didy zany miaro an'izany rehetrarehetra zany. Dia satria koa ny ray aman-dreny nefa indraindray tsy mahasahana ny resaka ara-panahy
dia mitady olona zany izy iandraikitra n'izay lafiny ara-panahy izay mba atonga n'ilay tanjona ho tratra. Dia mitady izy zany ray aman-dreny am-panahy mampianatra ny zanany ny soratra masina. Mitady izy ray aman-dreny ara-panahy manamafy ny finoana, ary mitady an'izany ihany koa izy mampianatra azy ny fitondran-tena tsara manampy izay efa ataony eo anivon'ny tokantrano izay anabeazan'ny zanany na reo mpanabe izay efa manabe sy miandraikitra an'ireo zaza ireo. Dia mbola manana didy ihany koa ny ray aman-dreny, io le mission ihany koa tafiditra ao anatin'ilay mission io, mitady sekoly ianaran'ny zanany na mitady fikambanana ampidiran'ny zanany mba ahafahany mampita ny fahalalana sy mampitatra ny fahalalan'ilay zanany zany. Dia anjaran'ny ray aman-dreny ihany koa adidiny ny mitady mpanabe misy olo-toerana ny tenany satria tsy vitany ny mampianatra ny zanany ny fahalalana. Dia eo ihany koa mbola andraikiny ny mitady olona pia sy mitsabo ny zanany rehefa marary ny zanany, ary mitady ilay hoe famalina ny filana ara-batana. Dia eo ihany koa mbola adidiny ray aman-dreny ny mikaroka ny fomba anatanterahana ny tanjon'ilay zanany. Zay zany le mission amin'ny akabeny, le zavatra anankitelo: rôle, attribution, responsabilité miteraka mission. Dia mikaroka mahatonga ny ray aman-dreny tsy maintsy mikaroka ny anatanterahana an'izany tanjona izany namana naritiny. Ny attribution zay nyresantsika teo zay, fa mikasika an'le hoe rôle sy ny responsabilité indray mety manahoana namana lantoary misajoely. Ny rôle na ilay anjara asa voafaritra zany dia araka nefa nolazaintsika tamin'ny fandarana tany aloha namana naritiny, fa ny ray mpianakaviana no mametraka ny fitsipika eo anivon'ny tokantrano izay ifampifehezana ao anatin'ny tokantrano. Io ray mpianakaviana ihany koa ny miantoka ny fandriam-pahalemana na ny sécurité ao anatin'izany tokantrano zany. Izany hoe ny ray mpianakaviana zany no mametraka ny fitoniana ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy eo anivon'ny tokantrano anankiray. Dia izy no mikaroka ny fomba rehetra ahatanteraka izany ka mahatonga ilay zaza ahatratra ny tanjona izay napetraka arak'izay voalaza teo aloha. Izy io anefa tsy midika hoe ray aman-dreny na ray mpanapatra fahefana, fa tena mifototra amin'ny serasera sy ny fifampiainona sy ny fifampitsinjovana ary ny fifampatokisana eo amin'ny sy ny ankonany izany rôle zay napetraka teo amin'izany. Raha zay ny an'ny ray mpianakaviana, mety manahoana kosa indray ny rôle ny reny mpianakaviana namana lantoary misajoely. Ny rôle ny reny mpianakaviana indray dia araka nefa voalazantsika tamin'ny fandarana tany aloha ihany koa ilay hoe izy no manambitamby sy manome fitiavana eo anivon'ny tokantrano. Dia azo lazaina koa hoe izy no manome firindrana sy ny ambiansa na atao hoe fitsikitsikiana ao anatin'izany, na hoe hafaliana ao anatin'ny anivon'ny tokantrano, na izy ihany koa no manome aina ny tokantrano ary miditra amin'ny antsipiriny rehetra mihitsy izy mba hampisy aina izany tokantrano izany. Dia tadidio tsara fa rehefa ny tokantrano no tsy misy ny rem-pianakaviana dia fatatsika tsara ny fikorotanana sy ny fisavoritahana misy fa nanietana ao anivon'ny tokantrano aza dia hita hoe tsy milamina fa misy ny fikorotanana. Izany hoe izy zany no tompon'ny tokantrano. Zay zany lazainy hoe ny vehivavy no tompon'ny tokantrano. Ary zay namana naritina no mahatonga hoe ny vehivavy no tantana ny vola hividianana sakafo sy ny kojakoja rehetra eo anivon'ny tokantrano. Tsy anjaran'ny lehilahy zany fa lasa manjary le hoe lehilahy mifehy toko. Dia tsy mety le izy. Noho izany fietsika tsy maintsy ataony ny vehivavy zany io fikarakarana ny tokantrano io ary omeny lalàna fahefana anao izany ny reny mpianakaviana. Ny responsabilité kosa indray namana lantoary misajoely, ahoana no mikasika an'izay
izay amarana antsika ihany koa ny fandarana amin'ity anio ity. Raha iresakitsika ny resaka hoe responsabilité na ilay adidy sy andraikitra izay anomezany lalàna fahefanany ray aman-dreny ary andidiny lalàna azy ho tsy maintsy ataon'izy ireo dia mifototra amin'ny fanajana ny zon'ny zaza na zon'ny ankizy zany io responsabilité io na mananaritiany. Anisan'izany ohatra ny fitsaboana raha marary ilay zaza, didiny lalàna zany ny ray aman-dreny hitsabony zanany rehefa marary io zanany eo. Ny fanomezana sakafo dia ny lalàna ny mandidy ny ray aman-dreny mba anome sakafo sahaza an'ireo zanan'ireo. Ny fampianarana, ny fananany zanany kopy na aterahany zany dia didiny lalàna mihitsy no mandidy ny ray aman-dreny mba ananany zanany kopy mba hitovizany amin'ny olona rehetra. Ny fitoeran'ny zanaka na ny ankizy anankiray eo anivon'ny tokantrano fonena no fiarovana azy dia ny lalàna mihitsy ny mandidy ny ray aman-dreny anatanteraka izany. Ny fanomezana azy fitafiana, ny fanomezana azy fahalalana hiteny sy aneho hevitra, ny famelana azy hiala vola, ny fiarovana azy amin'ny herisetra sy ny sisa. Misy andininy be dia be io na mananaritiana raha jerena ireo zovototry ny ankizy io dia ny lalàna mihitsy ny manery ny ray aman-dreny anatanteraka izany. Fa rehefa tsy manatanteraka izany ny ray aman-dreny dia ny lalàna indray no manasazy azy ary manery azy tsy maintsy anatanteraka izany. Eo indrindritsika dia inona zany ny zavatra mety hoe iseho raha ohatra ka misy ray aman-dreny tsy mahatanteraka na tsy mahavita an'ireo zavatra telo ireo dia ny rôle, ny attribution ary ny responsabilité, na koa hoe tsy mahavita an'ilay iraka manokana na nomezany lalàna fahefana azy izy. Mazava loatra na mananaritiana fa rehefa tsy vitan'ny ray aman-dreny ny adidy izay nanomezany lalàna fahefana azy sy anereny lalàna azy tsy maintsy ataony dia ny lalàna ihany koa ny manasazy azy. Izany hoe mahavoasazy zany ny tsy fanatanterahan'ny ray aman-dreny ireo zavatra telo ireo dia ny rôle, ny attribution ary ny responsabilité zany izay tsy maintsy ataony amin'ny zanany. Mankasitraka anao namana Lantoary Misa Joeliny amin'izay fanampanazavana izay anentanana ny ray aman-dreny moa zany mba samy anatanteraka ny adiditra ny rivy azy avy. Dia izay indray ary aloha no azo natolotra androany fa mametraka amin'ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha tahian'ilay bahary ka afaka miaona eto indray isika. Veloma tompoko. Veloma tompoko. AWR Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. Tarika Billy. Anao kaza maditry fanao tiako, anao kaza magnia fa zaho mbo tia, na miana lalagna agnintsiagna dalagna, fa fahafatesagna avako no tambiny ota, fa fahafatesagna avako no tambiny ota. Anao kaza maditry fanao tiako, anao kaza magnia fa zaho mbo tia, na miagna lalagna agnintsiagna dalagna, fa fahafatesagna avako no tambiny ota, fa fahafatesagna avako no tambiny ota. Anao karaha tsy tiajery avako famonjena, fa Jeso nafonia agnidrako
amonjy an-tegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany zamaditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia namiagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagna avako no tambigny ota fafafatesagna avako no tambigny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jeso nafonia agnidrako amonjy an-tegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana ny fehtanan'i kristiana eo aminao ireo mpianatra jaona roalahy no lohatenin'ny fianarantsika androany ao anatin'ilay loa FDB hoe manambara ny maha Mesia an Jesosy Kristy manasanao andao hivavaka isika Renezany an-danitro misaotra noho ny fiantranao mbola mahavelanay toy izao misaotra fa avy aminao ny zava-tsoa rehetra mahafaly anay mamela ny eloka ary diovy sy sokafo ny fonay toy izany konsainay mba haizanay mandray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen niaraka tamin'ny Jona Mpanopatisa ny mpianandroalahy rehefa nitsangatsangana tsy lavitra teo Jesosy dia hoy Jona ino no zanak'ondrin'Andriamanitra efa niain'ny afatra Jona momba an'i Kristy izy roalahy ireo izay ahatanteraka ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha momba amin'ny Mesia izay ho avy dia nandao an'i Jona izy roalahy mba hanaraka an'i Jesosy satria fantatra izy ireo fa lehibe no Jona Mpanopatisa Jesosy ary izy no fahatanterahany afatra Jona. Ufakitsika izay voalazan'i Jona toko voalohany dia ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Jona toko voalohany dia ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Fakto izao minaran'i Jesosy. No ny ampitsony indray dia nijanona Jona sy ny mpianandroalahy ary nijeran'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy,
raby izay atao hoe radika mpampianatra o, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro zany ary efa tokony ora 7 tamin'izany. Naniry hiaraka amin'i Jesosy izy ireo dia niaraka tamin'ny nandritra ny tontolo andro. Vokany naniry hizarany fanandramany tamin'ny hafa ihany koa izy. I Andrea, iray amin'ireo mpianatra roalahy, nankany amin'ny Simona rahalahy faingana nanao hoe, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe radika Kristy. Jaona 2:27. Rehefa nentiny Andrea teo an'i Jesosy ny rahalahy dia nasehony Jesosy avy hatrany fa fantany izy. Hoy Jesosy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy. Jaona 2:22. Hitantsika eto fa nahalala sy nahafantatra tsara ny Petera Jesosy, na dia mbola tsy niona taminy aza. Hevitra voizin'ny Jaona amin'ny filazantsara ny fahafantaran'i Jesosy ny olona iray io. Azonao vakiana ohatra izay voalaza amin'ny Jaona 2:4 sy ny 5. Jaona 2:4 sy ny 5. Dia izao no nanjavandra matoa ilainy mahita azy ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ny pejy 20. Raha nanana ny toe-tsaina tsy mino misy teo ampisorona sy ny mpanaraka i Jaona sy Andrea dia tsy ho hita nianatra teo an-tongotry Jesosy izy. Ho tonga hanao fanakianana sy tsara ny teniny fotsiny izy ireo. Tsy toy izany nefa no nataon'ireo mpianatra voalohany, efa namaly ny antso ny fanahy masina izy ireo teo amin'ny fitorenana nataon'i Jaona mpanao batisa. Nisy fanazavana avy tamin'Andriamanitra nitosaka teo amin'ny fampianarana soratra masina ao amin'ny testamenta taloha. Raha fitinana izay voalaza rehetra dia izao, fanazavana ny hoe iza moa Jesosy no ifantohan'ny filazantsarany Jaona manontolo mba ho voambara amin'izao tontolo izao, izany vaovao mahafaly izany. Fantatrao ve ny nanovany Kristy sy ny filonan'i Kristy ny fiainanao? Azonao hijoroana vavolombelona ve izany? Ity misy fampiasana kely. Inona koa ireo fiovana mbola tianao hitranga eo amin'ny fiainanao no ny herin'i Kristy? Soraty dia ataovy lisitra dia apetrao aminy. Hijoro vavolombelona tsy tapaka ianao ary hitaona olona maro andrain'i Jesosy. Hivavaka isika. Rainezany an-danitro, misaotra fa tsara ianao ary tsara ny asanao rehetra. Tsara ny asanao anatinay mba hahatonga anay olona tsara. Irinay hatrany mbola hitombonay ho tsara lavitra noho ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR